mahalala isany raha isika ho tombontsoa lehibe indray ny dindinika ny soratra masina amin'izao fotoana izao ary miaraba antsika rehetra hivavaka isika aloha mialohan'izany. Tompo Andriamanitro, azavao ny sainay mba halala ny sitraponao sy ny teninao mba hanaranay an'izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rava Babilôna, zany no dindinika ho resantsika amin'ity fotoana izay andinina ny soratra masina ity. Rava Babilôna koa hoy ny bokin'ny Apokalipsy, ao amin'ny Apokalipsy toko 7:9. Io sary faravan'ny Babilôna io dia efa niaina amin'ny Babilôna faizay. Voalaza nefa fa ity Babilôna ity dia tanàna lehibe tsy tafiditry nizaniza ary mandritry ny 20 taona aza na isy aza ny fairano manodidina zany Babilôna zany faizay dia tsy ho tratra ny anoanana ny firenena izay miaina ao anatiny tao. Tamin'io taona 7:300 io dia niova ny teo-javatra satria orava Babilôna, orava. Nefa raha niodidin'ny Mediana sy Persiana Babilôna tamin'izay fotoana izay tamin'ny alalan'ny fairano dia voalaza fa tsy niraika i Belsazara izay mpanjaka amin'ny Babilôna fa nanao fety lehibe, tsy niraika. Voalaza ao amin'ny zany teny ao amin'ny soratra masina izany, ao amin'ny Daniela toko 5 ka ny andininy 1, toy izao ny toe-javatra hiatrehany an'izany ady izany. Ohatrany hoe olona tsy ao anatin'ny ady ity mpanjaka ity, satria voalaza eto fa ny andiny 1, Belsazara mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolontsainy arivolahy ary teo anatrehan'ireny no nisotroany divay. Zany hoe tokony hiatrehana ny ady nefa dia hoy izy hoe tsy niraika. Taka ny fiaikana amin'ireo miaramila Mediana sy Persiana hoe ataovinareo ny fairano fa izay dia tsy matahotra anareo. Ny tanànanay tsy voatafikareo mihitsy. Ary dia zany ny zava-misy. Vao mainka ny lalao izy, ny faly, ny sotro, ny gioka, ny hinana. Nefa voalaza ao amin'ny Daniela toko 5 ka ny andininy Daniela toko 5 ka ny andininy 5:20 sy ny manaraka dia voalaza fa tamin'io alin'io ny andiny 30, tamin'io alin'io, tamin'io alina zay niarahany ny faly, ny sotro, ny liba, dia voalaza fa tafiditra ihany ny Mediana sy Persiana ny tafika satria nahodin'izy ireo ilay rano lehibe tao amin'ny Eufrata ary dia rehefa voahodina ny rano dia nidina ary niditra tamin'ny alalan'izany izy ireo tamin'ny fomba mahagaga ary dia tamin'izay dia voalaza fa tamin'io alin'io ihany dia novonoana Belsazara mpanjakan'ny Kaldeana. Ry havana, rava Babilôna. Ambaran'i Jesosy fa mialohan'ny fiaviany dia ho tahaka izany koa ny zavatra hitranga. Ho variana ny olona na dia efa tanteraka atsakany sy andavany aza ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy, indrindra fa ny kristianina mahalala an'izany. Ny andiny 1 ka hatramin'ny 2:20 izay tsy voavakintsika dia tsy misy izay tsy mahalala fa tanteraka arabaky teny izay zavatra ambaran'i Jesosy. Tsy misy mipika ho an'izay mahalala ny soratra masina. Eo ny maripahana izay mitompo, eo ny ady izay iamaro, eo ny loza maro mifanesesy manao tsiombelo,
izany dia fambara fa efa atombotra ny fiafaran'ny tany izay misy atsika ity, izay irian'Andriamanitra hitondrana rivo-baovao aminareo ve raha fitiavan'Andriamanitra dia tiany ve hijanona amin'izao toejavatra misy atsika izao isika? Ary izay mahatonga ny vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe raha naiza ny an-danitra ho masinina neny anaranao ho tonga ny fanjakanao, fanjakan'Andriamanitra izay tiany hitondrana rivo-baovao. Fa dia variana ny zanak'olombelona. So ihany fa misy laklosy izay ato amin'ity soratra masina ity ao amin'ny Mateo 4:20 milaza amintsika fa efa atombotra izany. Ho rava Babilôna, ho rava izay zavatra amboariny sain'ny olombelona. Eo amin'ny Daniel 5 ka ny 9 voalohany ka hatramin'ny 4 dia voalaza fa tonga tao amin'izany Babilôna izany ny fety lehibe, ary tao anatin'izany fety izany dia nisotro divay izy ireo. Ary tsy vitan'izany ihany raha mamaky ny teny isika fa ny fanaka sarobidy avy any Jerosalema izay nisy ny fanaka momba an'Andriamanitra dia noentin'ny mpanjaka Belsazara tao amin'izany fety izany hisotrondry zareo divay, ary tao koa ireo vehivavy ratsy fitondran-tena nentina tao daholo. Ary izany rehetrarehetra izany dia hita fa ity fety lehibe nataon'ny Belsazara ity dia nampifangaroana koa amin'ny fisotroana zava-mahamamo. Ny Baiboly dia milaza ny amin'ity zava-pisotro mahamamo ity fa izay rehetra mandray an'izany zava-pisotro mahamamo izany na anio na oram-pitso na izanaiza dia voalaza fa ireny zava-pisotro mahamamo ireny dia mitondra ho amin'ny antsointsika hoe faniratsirana izany. Faniratsirana ny amin'ny zavatra rehetra izay azo atao hoe ara-dalàna. Faniratsirana ny amin'izany atao hoe zava-masina izany. Ao amin'ny bokin'ny oabolana dia misy teny manokana milaza fa ny divay hoy izy dia mpaniratsira, ary izay tratran'izany dia tsy hoendry mihitsy. Ny teny izay ambara amintsika eto zany dia tahaka ny fisehon'ny zavatra nitranga tany a Babilôna no mbola iseho koa amin'izao fotoana izao, satria Jesosy dia milaza amin'ny alalan'ny bokin'ny Apokalipsy fa ho rava amin'ny Babilôna. Ny Babilôna taloha dia efa rava, kanefa io Babilôna taloha rava io dia sarin'ny Babilôna izay ho rava koa ankehitriny. Rahatr'izay mbola voakitsika ihany ilay teny mikasika an'ity divay ity, satria io no anompanantsika kely ny zavatra hita ao amin'ny Babilôna vokatry ny fisotroana divay izany. Ao amin'ny 9 ino itsara nge ao amin'ny oabolana 2:20 mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka koa izay miraikiraiky anzon'izany dia tsy endry. Inona ny zavatra nitranga tao Babilôna? Nisotro divay izy ireo ary naniratsira n'Andriamanitra mihitsy, toy ny hoe nanitsakitsaka n'Andriamanitra mihitsy izay asehony ireny zavatra nentina avy any amin'ny tempolon'i Jerosalema ireny. Ry havana, inona ny zavatra mitranga koa ankehitriny? Andriamanitra dia milaza fa hisy mpaniratsira rehefa ho avy tsy ho ela Jesosy. Araka ny ambaran'ny bokin'ny Petera, ny epistilin'ny Petera 2 izany, izay efa nivakitsika teto tamin'ny lasa. Hisy mpaniratsira. Ary ny vokatry ny faniratsirana dia tsy fanajana izay masina. Inona ny zavatra masina eto amin'ity tany ity izay napetrak'Andriamanitra ho masina indrindra? Ambarany eo amin'ny Romana 7:12 fa ny lalàn'Andriamanitra dia masina, ny didin'Andriamanitra dia masina. Inona ny zavatra masina ao amin'ny lalàn'Andriamanitra? Ny didy folo rehetra, ary anisan'izany ny sabata. Ambarany soratra masina eto fa ho rava Babilôna satria naniratsira ny didin'Andriamanitra.
ao amin'ny Isaia 7:20 ka 9:7 sy ny manaraka dia ambarany soratra masina hoe ny sabatan'i Jehova dia andro ny tompo, andron' Jehova, masina izany. Kanefa tsy maintsy ho tsiratsirany ny olona izany araky ny faminaniana ary dia iaina tahaka ny fiainan'ny Babilôna fahizay ny olona rehetra ka tsy anamasina izany. Ho tsiratsirain'ny olona koa ny zava-masina dia tsy ninona izany fa ny fanambadiana. Voalaza fa ny fanambadiana hoy ny teny ao amin'ny Hebreo 13:12 ka 9:4 fa masina ny fanambadiana. Nefa ho tsiratsirain'ny olona izany. Hitantsika ankehitriny miseho masoandro tsy firarahin'ny olona izany fanambadiana izany ankabeazany, fampirafesana, fijangajangana, fanovana indray ny momba ny mariazy ho amin'ny mariazy hafahafa. Izany dia fambara daholo fa miaina ao amin'ny toe-tsain'ny Babilôna ihany izao tontolo izao. Mpaniratsira ny divay. Raisin'Andriamanitra ho faniratsirana ny zava-masina izay napetrany daholo izany rehetrarehetra izany. Ny ain'ny olombelona masina. Nefa dia ho tsiratsiraina koa izany ain'ny olombelona izany. Masina ny ain'ny olombelona. Inona zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Tsiratsiraina izany amin'ny alalan'ny ady. Tsiratsiraina izany ain'ny olombelona izany amin'ny alalan'ny vonon'olona. Tsiratsiraina izany ain'ny olombelona izany amin'ny fanenjena ny manana fivavahana anankiray, manenjika ny fivavahana anankiray. Eny be dia be ireo zava-miseho izay niseho tahaka ny tamin'ny andron'ny Babilôna, izay miseho ankehitriny. Ary dia manoloana an'izany dia nandefa hafatra tamin'ny mpanjaka Belsajara Andriamanitra. Izany hafatra izany dia hita ao amin'ny Daniel 5:5. Daniel 5:5, vakitsika amin'ny bokin'ny Daniel 5:5. Ka ny andininy fa 420 sy ny manaraka, ary noho izany dia izy no niavian'ilay ratsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Nisy soratra ratsan-tanana nasehon'Andriamanitra manoloana an'ireo fety lehibe natrehana tao amin'ny fetim-panjakana ny Belsajara. Nandefa hafatra tampok'Andriamanitra. Ary zao ny hafatra. Ny teny voasoratra dia izao: mene tekela oparsima. Izao ny hevitry ny teny mene. Voaisan'Andriamanitra nanjakanao ry Belsajara ka taperiny. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Tsy misy olona ho mandrakizay eto fa Andriamanitra no tompony mandrakizay. Voafehy ny momba ny fanjakanao. Manaraka tekela, efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja. Tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Tsy nanome lanja an'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ka 9 ka hatramin'ny 7 dia misy teny hoe mankalazana Andriamanitra ary omeo voninahitra izy amin'ny teny nanoratana ny soratra masina. Dia voalaza fa izany atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izany dia manome lanja an'Andriamanitra. Mba aiza ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny izao tontolo izao ankehitriny? Aiza ny fiainana? Aiza ny lanjany n'Andriamanitra? Izany dia mikasika koa ny toe-tsain'ny Babilôna izay ho rava amin'izao fotoana izao, tsy ho ela hoy ny teny Tompo. Pareza zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Ary ny 9:20, ary Belsajara dia tamin'iny alin'iny ihany dia nivonoana Belsajara mpanjakan'ny Kaldeana. Ry havana, tia fety izao tontolo izao, marina sa tsy marina? Tia mifaly izao tontolo izao, marina sa tsy marina? Kanefa aiza no ametrahany tenanao ny tongotrao amin'izao fotoana izao? Aiza no ametrahanao ny fonao amin'izao fotoana izao? Amin'ny fifaliana vetivety ve?
amin'ny sitrapo vetivety ve? Tsia. Raha te handova amin'ny fiainana mandrakizay ianao, dia izao ny fotoana mety. Ijerena izay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka iverenanao hoe misy zavatra tsy masina ato, tsy araka ny tenin'Andriamanitra ato. Aoka ny tenin'Andriamanitra no tompon'ny fiainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Satria ity Babilôna ity dia nampifangaro ny marina sy ny tsy marina, tahaka ny divay mahamamo, dia tahaka izany koa nentin'ny nampamamona izao tontolo izao amin'ny fampianarana maro samihafa. Tsy ratsiraina ny amin'ny momba an'Andriamanitra pahary, amin'ny alalan'ny fanehoana fa izao rehetrarehetra izao dia niainga tamin'ny fivoarana miandalana, ka tsy misy izany pahary izany. Be dia be ireo zavatra maro entina hitsiratsiraina an'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andron'ny Belsajara izany. Nefa Andriamanitra dia mbola tsy nandrava amin'ny Babilôna fa mbola miantso izy. Mialao amin'ny Babilôna ianao, mialao amin'ireny toe-tsaina ireny ianao. Satria toe-tsaina mitodika ho any amin'ny fandravana mandrakizay izany. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:7 hoe dininareo ny soratra masina fa ataonareo ao aminy no isiny ny fiainana mandrakizay. Ary ny tenin' Jehova dia tsy inona fa maneho an' Jesosy Kristy izay lalana makany amin'ny fiainana famarinana, ary izany no dingana tian'Andriamanitra ampitoerina amintsika tsiraray avy. Ry havana, raha nare an'izao hafatra izao ianao dia tadidio fa manana elo hialana isika, fa manana fiainana mandrakizay hiazakazana. Koa dia izay zavatra rehetra ao amin'ny soratra masina mitaonanao any amin'ny fiainana mandrakizay dia fikiro, tadidio, ivavao manokana mba ho anisan'ny tsy ao anatin'ny fandravanana ianao fa ao anatin'ny fitondrana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tompo any ahitahinao ka nomenao an'izany fiadanana izany, satria mbola midanadana ny fahasoavan'Andriamanitra ankehitriny noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavakantsika famarana izao fotoana izao. Andriamanitra ampitoero am-ponay ny teninao ary ampafantaro anay ny zavatra rehetra manodidina anay, fa misy safidy mandrakariva tokony ataonay isan'andro isan'andro. Tompo, miaina amin'ny toe-javatra izay miseho izahay, fa ny faminaniana dia mifanaraka tanteraka amin'ny tantara sy ny toe-javatra. Ianao dia Andriamanitra tsy mandainga, ary izay zavatra rehetra nambaranao dia ho tanteraka. Ary ho tanterahanao koa raha mandray fanapa-kevitra izay anaraka anao, dia ho tanterahanao koa fampitoerinao teny izao atao am-ponay ampinoana ny fiainana mandrakizay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.